Sy dia hoe misy ambara ankoatran'ny filazantsara raha tonga eto ianao tsy tara fa voanomboka ny tantara. 12 izahay no lasa, tany Diego no anjara asa, mpitarika anay no anankiroa dia tsy izany fahitiana sy nino. Ny vehivavy no alefa aloha koa ireto ary ny momba ny nino. Fomba fijery miabo, tony, mora ifandraisana, izany no toetran'ny nino ary hajanay avokoa. Fanomezam-pahasoavana, ny azy pampahery no nomen'Andriamanitra tompon'ny hery. Ity no mampiavaka azy kely. Allô! Milamina, mahay miaina, mahay mifandray. Tozandray ny toetran'ilay mpitarika iray. Rahalahy iray izay mahay finaritra, tiana no resahana, mpampianatra ny azy no fanomezam-pahasoavana. Manana ny azy koa izy. Opportunité rahalahy. Entindray dia mpianatra amin'ny resahana, misy efa fantatrao angamba. Lehilahy iray mahay miresaka, mahay maka volotany, mavitrika sy matanjaka, sitraka ihany izany. Faiza mandresy lahatra no nomena azy, tia manaraka tia no atsarovan'ny olona azy. Sitraka. Mbola mitony tatra ka izao no momba ny finaritra. Milamina izy ary mahay maneho ny fihetsem-po, fifandraisana no tazominy tsy tiany oloha. Mahay manompo ny hafa izy, tomba milofo ery, toy izao ary ny feony. Ae! Tovovavy mpankatoa, olona iray tena misokatra, be fitiavana izy io, iando ato no voasoratra. Fanomezam-pahasoavana, mahay manampina ankizy. Raha iando indray ve tena zany mihitsy izy. Izy koa nefa mampiomehy amin'ilay teny hoe Za tsy hanao tsony! Za tsy hanao tsony! izy indray no atao hoe Johnny. Milamina, mahay miaina sady mateo tia. Mahay mifandray koa izy, tena tia havana, evanjelistra ny azy no fanomezam-pahasoavana. Tsy ary kely ho azy. Izay mahatratra ny farany novonjena. Mankatoa, mizara, mahay mozika, sady koa lehilahy toa mavitrika. Mpampianatra iray mampita ny zela, izy no antsoina hoe Natanael. Hoy izy raha mivavaka. Rayo! Izy indray no antsoina hoe Kamuela. Kamy kosa rehefa zatra ianao rahalahy. Tena mahitsy manora, indraindray mba vizana. Kanefa izy dia tena be fikirizana. Mpitarika ny tena ny antsoina azy, tena miasa izy fa tsy mivazovazy. Rehefa tonga ny ora fatoriana dia milaza izy hoe Fandriamanitra daholo io. raha Jesy kosa no jerena ny azy ny hery tsy mba miena. Mahitsy izy ary koa mandray andraikitra. Fa raha izay olana ve tsy ataony mahataitra. Izy koa mijery ny atsipirian-javatra ary teo amin'ny asa izany no tena hita taratra. Mahay mamantatra olona izy toa mpaminany ka andraso kely ary fa zany izy zany. Amen aveo. Koa raha iravaka ary izao no atoroko anao, tsotra sy malemy fanahy izy raha tsy fantatrao. Mitazona fifandraisana tena tiany izany. Rano manompo kosa efa ny anaty rano. Ity ary misy tsay atsiarovanao azy. Agnaranakay Isidore. Ay, faly mahafantatra ny Judor. Raha mijoro koa ny viana, tsy hita raiky miandry-tiana. Lahatsaina sy malefaka izy, tena mahavariana. Raha ny ankizy kosa hainy ny mifandray aminy, fa izy koa mpampianatra ary manana ny lamina. Atsiarovanao azy izao hafana izao. Izay atao amin'ny jeunesse en mission zany dia manana ny ora fisakafoananay. Raha tapitra eo ny lehilahy, tsy adino koa Gabriela. Mandray andraikitra, misokatra, milofo amin'ny atao. Malina prudent tokoa izao vehivavy izao. Izy koa dia manompo ary tena ny sitrapo, toy izao ny firesahany mba haino kely aloha. Hitany namana? Toy izay sy toy izay ny mombamomba anay, fa voatatin-dresaka ao ampidirina amin'izay.
mangoaka teo aminao ny tany tsy nahitainay loaka te hitsoaka te hitroatra nefa tsy afaka manoatra 30 kilometatra mialana andrenivohitra nefa ny filazantsara dia tsy misy mahatohatra famonjeny Jesosy Kristy no nitoriana tany izy no efa niteny hoe hatrany am-parantany ka mangoaka koa ao anatin'izany trano sekoly no fonenanay tsy mba nisy mpandriana na koa elay fa dia aladina tany na vavina lay fa ny komfornay dia tao amin'iray ny rano nandrona dia honinala tena nampilalalala ny lanitra manga ny sakafonay koa manga so ihany fa tsisy banga ny fiangonana nandray dia ny FJKM niara-niasa tamin'izay ny tafo lanitra ny tompo Andriamanitra no nampiray anay satria telo izay iray ilay rainy mandrakizay izahay tsy hoe mahay fa ny tompo no naniraka ka miainga ny inspiraka tsy lavitra indray ampasin-dava ny lehilahy ao tsy hita lava manarato manko ny fivelomana hoentina mamelona ny ankonana maro ny trondro eo an-tanàna ranomasina be ikakana ny WC tsy misy an'izany any ny tsy azo atao dia ny eo an-tokotany fa ny any amin'ny takina tsy hitany no mametraka amin'ny tany ny doso koa torak'izany ny ministera tena mamokatra ny mpijinja ny tsy ampy fa nefa be mivokatra andro vitsomonja ny janonanay tany ny toerana hitanay nefa tsara tsy misy ohatr'izany dia nandao ny sisy tany dia nakany mba ho any amin'ny nosomba mavo ny tanjonay amin'izany tsy misy mahita ilay nosy paradisa tsy misy disadisa fa fiadanana ny sisa vitatreo ny amin'ny ilona fa dao any amin'ny vilona tany amin'ny université ny toro eny amin'ny cité eny manko ny tena cible ny angady dia ny bible olona avaram-pianarana no resena lahatra ilaina noho izany ny fahaizana mandahatra indraindray tena amin'ny farany an-databatra nefa izahay manan-tsabatra dia ilay soratra masina sady manamasina tena faly ny tenanay raha nahita mpianatra mahay rehefa nandray ilay fiainana mandrakizay izay ao amin'ny Jesosy Kristy tomponay dia izay sy izay ny toerana nalehanay izay ny vitanay no voninahitra ilay ray tao anatin'ny fotoana misy namana teo foana tsy irery na koa noana fa nitory foana nanjoky na ny zandry dia nanolotra ny sandry teo ny antsy dia ny andry tsindrindaona sasany andry fa iray Kristy dia niantsonantsika ety mba hiombona fity tsisy hoe tsy izy ry dia ny andehananay daholo alahady ny fanesy nidirana avokoa nanolorana ny soa FJKM Marema nahitana ny Jesosy tao koa ny ADD andramokely any fikambanana iray iarahan'ny tanora mamolavola sy manolokolo ny ara-panahy ny APU tsara mahafinaritra sady mahasoa tsy azo lavina tsy azo hitovirana fa tena hita taratra tokoa fiara-miasa sy fiara-mentana miaranay jeunesse en mission sy ny APU naneho fiombonana firaisan-tsaina firaisan-kina tanjona iray tao anatin'izay dia ny ampandroso ny tanora ho amin'ny fiovana sy ny fahalalana ny tsara ka izany rehetra izany dia isaranay ny anaran'iray FJKM matetika amin'ny andehananay tsy mandihy tsy mihetsika fa nety taminay pastera nentanentany miandry ny verenanay rabazy no atsanga nefa vonona izy andray raha remaha kosa indray okekena nefa mahamay etsiketsika aok'izany natsembohana azararaka
dia koa dia tanàna tsara mirindra skato tsy manatsara raha ohatra raha vasipotika ireo fanahy ny fitsangatsangana. Ny fivarotantena sy fampotsampy dia tena mbola mafy, mbola ela voapotika sy tapaka raha tsy isika mihitsy no mitondram-bavaka. Hita ao koa ny fanahy mamoana raha zavaina tsotsotra dia ny fitiavam-bola, mampalahelo sy mampaonena fa izany ny azo no ataon'ny hotely. Eo koa ny fanahin'ny akamoana manambady vazany ny azo ny fidiram-bola, izany dia tena mahavariana fa zazateraka no manatsy. Ity ray ity no tena mbola mafy raha ny amin'izany dia ny fihinana anakaty, ka dia ianao dia mijery azy mila tsy mahataty mieritreritra ny fanahy hoe velona sa maty. Izany ndray raha olona raha mba sitraka ao aza dino no mitondram-bavaka azy ireo. Ny farana hatreo ny amin'ny resaka fanahy fa hidirana manokana ny amin'ny musulman. Raha mandeha ianao dia mahita moské, raha mijanona dia mahita moské, raha mierika dia mahita moské, raha mijery dia statistika dia maro be dia be. Tsy hoe vitatreo akory ny resaka, koa samy ianareo samy mipetraka. Merci ministre indao resana fa mahavariana sy mahavalalana. Asa soa ho an'ny rehetra, tsy hanavana tsy asiana fepetra, na ny fiangonana na ny cité dia sady nadio no nivabe. Noraisina tanana ny fanatsarana satria tsy maintsy madio raha teo salama. Ny firaisan-kina sy firaisan-tsaina no nampirisika ka tsy mba nalaina. Dia izay no hoan'ny vitanay ka mivoninahitra ho an'Andriamanitra iray. Raha lazaina fohifohy ireo zavatra natao nanokanana fotoan'ireo ankizy ilalao teny nampahafantarina ny lala famarinana Jesosy Kristy tonga ka namehana. Nitondray fotoana ka mbola afaka niona tamin'ireo tanora efa mijoro amin'ny finoana. Taon'ny API ary taoko ny ligue nanao conférence tena nijoroana patience. Ity indray ny hafa teny radio sy ny gazety opportunité ty ka nanaovana izay mety. Teo ihany koa ny mistera kalamanjana izay nitetezina an'ireo vohatra sy ireo tanàna. Farany tao amin'ny fiangonana miorina finoana Jesosy Kristy iraiko honana, tao amin'ny Rema, tao amin'ny ADD izay tena nampahirezana olo maro be. Izay vita izay masaka fa ny révélation efa mipatrapatraka. Izahay tahoky ny ekipany Dego mitandrigna esasoa andrareo laitio fa izakaraza hay fa sy vola fahatany fa mba hitatara raha niagnanay tagny no niavy tagny izahay da nandoa mbaravara nisy damogn'olo ny namo avatrangara zarainay avy hatrany ilay fity ilay niazonay tamin'i Kristy telo amby telo sy telo amby roa ireo no isan'ny olona nahazo tombotsoa nanjay an'i Jesosy izy ka lasa niova fo ka nilaozany avoko ireo ratsy fanao teo aloha. Mamanomboka eto iova zava-baovao andeha ange nohy fa ho ambarako aminao ireo tantara nisy tao amangoka tao. Ilay tanàna kelikely voadidiny hiala amponinao koa vitsy raha mahalala ny tanora no mameno ny tanàna ka ireo no nalainay wakamo. Ambaranay anazy ny fitiavan'i Jesosy ka nanomboka teo zareo no tsisy ny kozy ko teo ihany no nampitainay fa tsy tarana karajaka zareo fa taranaka iny ray. Ny tantara iray tena nahakasika ahy no tiako zaraina aminao ralahy momba ny fida. Mbola vona iaino tsara ve nareo atonga ilany loary sofinareo fida tianao Jesosy ao ampony fida Jesosy Jesosy mo tian'izy tian fida aiza mo Jesosy apopopopopo fida apasindava tera nananganana andrava nampandraisanay ny tombo tamin'ny famoahana fanahy maloto tao ireo olona tena nandray anay nisokatra sady nientanentana faly fa tonga ho tafaray tamin'ny vavaka sy mifankahirezana. Teo ireo olona tena niavinavina very nefa tsy afaka niarina. Tena mahagaga sy mahatalanjona fa tsy mba afaka nanao marina. Teny amin'ny cité tena hoe grave be niatrika ireo tanora tena tsy vita mora. Tao ireo lasa namanay ka nafinaritra ny niaraka aminy. Teo koa ireo nandanay ka vita teo ny aminy.
ny ministeranay tsy en quantité fa ny anay mitadiny qualité cité université fiatanany. Iando no fiantsona dia ankizy anankiray hotendry jovavolombelona ny amina ny van'Andriamanitra natany anatin'ny Autriche. Voninahitra Andriamanitra irery izany ny joko vavolombelona. Anisan'ny ankizy tsy tena be teny za dia tsy miresaka mihitsiny dia anatina mistera za tsy miteny mihitsiny. Dia anisan'ny olona sary tahotra dia sary kenatra dia na mijoro na miresaka amin'ny olona za dia tena menatra. Fa nisy fotoana tonga tany amin'ny Degony mpanao visite pastorale i Albin dia nisy teny teneny Albin dia iny teny iny nanosika an'andray na mehery an'andray dia nahafahako nijoro indray dia anisany natahotra ny mpitarika anahy za natahotra ny tiana. Fa tao aorianan'izay za tsy nanina dia tsy natahotra dia nasa indray nijoro dia za andro aty ampaherantsika tsirairay avy fa Andriamanitra tia analanao anatina box anankiray dia Andriamanitra mahay manala ny tebotebonao dia mahay manala ny tahotranao dia mety hoe ianao matahotra hiresaka amin'izany fa miresa amin'Andriamanitra dia ho an'Andriamanitra iray ihany voninahitra. Amen. Randrianary mamonjy sitraky ny ana tiany aritsefy ny anarako. Izaho dia anisan'ireo ankizy voatendry tao anatin'ny ekipa Diego tany anatin'ny Autriche. Efa tonga tany Diego zay dia anisan'ny tena nialangalana, niavaka, niala tamin'ireo namako. Nefa na dia izany ary ireo akamako sy ireo namako ireo dia tsy nandao ahy, tsy namela irery fa naneho hatrany fitiavan'i Jesosy Kristy. Ny maha-iray anay dia hoe iray ao Jesosy Kristy zay. Nisy fotoana aho ohatrany natsapa-tiana hoe irery, tena tsy tafiditra ao anatin'ny ekipa dia nanatitra an'Andriamanitra zaho. Nanontany an'Andriamanitra zaho hoe inona mahatonga an'izao, inona ny antony, inona ny olana. Dia rehefa mibebaka teo anatrehan'Andriamanitra zaho dia nahatsapa hoe za mihitsy no manala ny tenako tsy ao anatin'ny ekipa, za mihitsy no tsy tia hiaraka amin'ireo namako, za mihitsy no mandray zavatra hafa. Dia nanatona an'ireo namako fa ny zavatra tena nahafaly ahy rehefa nanatona anazy ireo zaho dia niraisiny zareo ampitiavana, raisiny zareo ampifaliana ary toy nyreny hoe finamana vao maniry ireny indray no nandraisany zareo ahy. Dia teo natsapako fa Jesosy Kristy ny fitoeranay dia izy mampiray anay dia izy natoy izao anay. Dia eto za manome voninahitra an'Andriamanitra fa Andriamanitra tokoa dia tena fitiavana, Andriamanitra koa dia mampiray, Andriamanitra koa dia ivo ny toeran'ny olona rehetra. Joro vavolombelona satria tsapako izany zavatra izany ary voaraiko taty anatiko hoe lehibe ny fitiavana dia ny fifankatiavan'ny olona rehetrarehetra. Toy ny tiavan'i Jesosy Kristy ny olona ihany koa, ny fifankatiavan'ny olona samy olona. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Dia isaorako indrindra Andriamanitra be voninahitra fa nahitsiny aho dia mitoro ny lalana hoe izao ny lalana tokony aleha. Dia ety ihany koa izaho misaotra an'ireo akamako, misaotra an'ireo namako ray tia matamiko fa tsy mba namela azy zareo fa naneho fitiavana ahy hatrany. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra dia tiako be daholo ny akamako rehetrarehetra. Amen.